Miarabantsika rehetra manaraka ny Malina Focus izay fandaharana vokarin'ny ONG Malina. Manana vahintsika amin'ity anio ity atao amin'ny akaviako ramatoa Anitra Razafimanatsoa, solombavambahoaka lany tao amin'ny boriboritany voalohany. Miraba maître. Faly mirabanao ihany koa ary faly tonga eto amin'ny fandaharana Malina Focus amin'ity andro anio ity dia faly miraban'ny mpanaraka ihany koa. Mirabantsika rehetra eto amin'ny plateau. Tompoko. Atao amin'ny akavanako misy amin'ny Fandriamanarivo izay mpanao gazety. Natotosa ihany koa an'ilay fanatsika fonana izay ho resadresantsika rehefa avy eo miraba fa. Miraba ny Vatsy, miraba ny maître Anitra, miraba ny mpijery rehetrarehetra ihany koa. Amin'ity fandaharana ity tsika dia resaka lalindalina kokoa momba trangan-javatra anankiray tany amin'ny faritra Matsiatra ambony iny. Trangan-javatra iainan'ny mponina, iainan'ny vahoaka ao amin'ny tanàna antsoina hoe Antatadratsy izay mahasaringotra, mahavoatontonina solombavambahoaka. Iresahantsika misimisy ihany koa momba ny tsy maty manota izay mety hoe mahasaringotra izany solombavambahoaka izany ary resadresaka ihany koa momba ny tontolon'ny fitsarana sy ny kolikoly manodidina izany. Andao ary arahantsika fanadihadiana fohy tanterahan'ny Malina. Ny andoha tamin'ny trangam-piarahamonina ny fanadihadiana. Fitsaram-bahoaka nahafatesana olona 3 ny volana 2024 tamin'ny fokontany Lalazana ambony, commune Soahindrana, distrikan'ny Vohibato, faritra Matsiatra ambony. Ka raha votsa zany, raha votana zany fa rasa vonoana. Ero seho aloha, Iaho zany zay. Eo seho aloha, eo vonoa aloha après zay. Olona 12 ny voasambotra. Nampidirina ponjavonjy maika ny 700. Avy eo amin'ny tanàna Antatadratsy, fokontany Ranomaitso, distrikana Andoha-Ranomaitso ny 30 tamin'izy ireo. Mpiavana, mpiray faribotra avokoa izy 30 ireo. Eto ny lasa misy olona hafa fa zafiko aby sy zanako misy eto. Voatonona tao anatin'ny raharaha ny solombavambahoaka teo aloha, voafito tao amin'ny distrikan'ny Vohibato. Ny atao fampanoavana moa zany dia fananao ny asany satria rehefa natao ny réquisitoire introductif na ny taratasy izay mandefa ny olona rehetra izay anjeny fampanoavana ho tsaraina dia efa nampidirinao ny anarany io solombavambahoaka izay lazainy zareo. Namoahany fitsarana didy fampikarohana sy fampisamborana ny solombavambahoaka. Voasokajy ho fahatrarana ambodiomby ny fanenjehana azy. Nanenjika ana ny fisarana dia nanao hoe mandatare signé par io mety doyen de juge, signé par doyen de juge. Nalefa ny any dia rehefa nivaliny avy any dia hoe tsy azo samborina ny solombavambahoaka amin'ny session izay ataony. Andehorin'ny session dia mahazo alalana ty ianareo vao manambotra an'io. Fa izany rehetrarehetra zany zavatra tsy dia mety ataony tribunal. Tsy nisy fampiarana ny didy fampisamborana, nampiaya ny fisiany kolikoly araka ny horonan-peo izay voaray mandritra fanadihadiana. Efa nanotona vola tao izy député dia nanotona 100 tao dia zareo ny ao amin'ny tribunal izy manodikodina an'ilay zavatra hoe kely raha ohatra ka izay mihitsy ilay version hoe kely raha ohatra ka hoe le 100 io mbola fampizarana aminareo ohatra zany fa miteneny ianao chiffre dia izay no ampiakariko any amin'ny député. Nandritra izany, tokantrano maro no nilaozandray tany Antatadratsy. Ny sasany migadra, ny hafa ndaosiny fahafatesana noho ny aretina vokatry ny tsy fahazakana ny zavan-tranga. Lasa loham-pianakaviana tsy ampidiny ny renim-pianakaviana sy ny tovovavy. Izahay ilaka mandray misy torsa amin'ny alina dia efa misiona koa agny hanamby dia farany igny mahatapat-dalan-drano io teraka fahafatesana izay teto aminay. Efa valo izahay teto piray fasagna aby dia nilongolongo tagny isa tapabolagna dia maty. Leko ny fasagna anay azy kosa ho aidirana misy fa lalisaby ho ny onaniditra tagny. Volana marsa 2024 nahazo fahafahana vonjimaika tsikelikely ireo ny tanàna vonjimaika tany amin'ny Fonjabiana Kazondrano Fianaratsoa. Firy izy tamin'ny ronandalo iny valo. Fito zany nazo LP. Dia fitambarana zareo zany le 20 iny raha isa tabela. Nisy olona indray nitrangana kolikoly tamin'ny fanomezana fahafahana vonjimaika. Fianakaviana iray ao Antatadratsy no fantatra fa nivarotra tanimbary ho fanafahana ny havany miisa 7. Voatonona ny fisiany mpanelanelana na rabatteur
eny anivo ny fitsarana ambony amin'ny fianaratsoa. Izany zany no zava-mitranga mbola misy eto amintsika fa raha ohatra kosa izy déterminé mazava tsara fa hoe iranina dia tsy maintsy manokatra fanadihadiana izahay aty amin'ny fitsarana zany anenjena an'izay olona zay. Araka ny tety-andro ny fitsaranao fianaran-tsoa dia efa hiakatra fitsarana adieloko abevavatsotra ao amin'ny fitsarana ambony ity raharaha ity. Ankoatran'ireo olon-tsotra anjatony izay voaroiroy dia efa nandalo fakanam-bavany teo anatrehan'ny mpitsaram-panao famitorana ny solombavam-bahoaka ny Vohibato teo aloha. Io tokoa moa dia misy ary atao anatin'ny dossier ary izy dia isan'ny natao famitorana ary isan'ireo voapanga hiatrika fitsarana rehefa tonga ny fotoam-pitsarana. Ny volana novambra 2024 namoaka boky tantara Antsary notakarina avy amin'ity fanadihadiana ity ny Transparency International Initiative Madagascar ary ampiasaina ho fanentanana ny olom-pirenena hiady amin'ny kolikoly. Tapaverina eto amin'ny resadresakitsika miaraka amin'ny maître Antra Razafy-Manantsoa miaraka amin'ny Fahandry Amanarivo. Ianao fa nanatanteraka an'ilay fandaharana, nanao an'ilay fanadihadiana marimarina kokoa, nanoratra an'ilay lahatsoratra ihany koa. Nanahoana ny zavatra tsapanao, hitanao tao anatin'ilay zavatra niseho tany Tatandratsy. Mety maro ihany koa mety hoe mbola tsy nahita tsara amin'ny antsipiriana an'ilay fandaharana, an'ilay fanatsikafondana, an'ilay vokatra izay mikaromy malina. Mety azo mifafitinina fohy fotsiny ve hoe inona zany ny zavatra tena niseho ho an'ny mpanaraka antsika. Fa eo ihany koa ilay hoe nanahoana zany amin'ny mampanao gazety amin'ny faha inona nanamarika amin'ny faha tao anatin'ilay zava-miseho 480 andro. 480 andro ao anatin'ny tahotra sy ny fisaonana izay moa ny anarana hoe 660 jours de peur et de deuil. Izay ny lohateny meny fahan'ilay fanatsikafondana. Inona ihany koa mety antony nahatonga an'izay? Ya, maromaro izay fantanteraka izay. Voalohany indrindra aloha izy tantara sy lohahevitra anankiray ihany izy ireo. Fa nisy vokatra roa na telo zany navoaka momba azy. Ny voalohany indrindra dia ilay horonan-tsary fanatsikafondana hoe singambola mandavam-vosotra. Dia ny faharoa ilay hoe 660 jours de peur izy amin'ny teny frantsay. Valala voatango nanaovana azy amin'ny teny malagasy satria mampiteny tsara n'ilay zava-misy niainana sy ny hita, tsy niainana sy hitan'ny mpanao gazety fa niainana sy hitan'ireo olona ireo tao anatin'ilay 480 andro. Inona ilay 480 andro? Ny elanela ny fotoana tamin'ny fidinana ifotony voalohany nanaovana fanadihadiana sy ny fanjohiana fidinana faharoa namoahana n'ilay horonan-tsary fanadihadiana faharoa. Dia ny vokatra fahatelo moa zany ilay lahatsoratra izay atao hoe mandravona mamitina an'ireo horonan-tsary fanadihadiana anankiroa ireo. Izay zany izy amin'ny ankapobeny. Inona ny tena nanamarika? Ny tena nanamarika dia ny fahatsapana hoe atraiza ny fiainan'ny olom-pirenena marefo an'izany hoe fahafahana misitraka fitsarana tsy mitanila. Io zany ny teboka tena misongadina. Efa hitantsika tany anatin'ny fanadihadiana ngamba hoe misy trangana kolikoly, ayahana kolikoly tao. Misy tranga na voatery olona mitsofoka ao anatin'ny fanaovana kolikoly tao. Ary indrindrandrindra ilay fahantrana lalina izay iainan'ireo olona ireo manampitrotraka an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Rehefa mipetraka izay fahantrana lalina, mipetraka ilay tebotebo-tsaina sy orohoro lalina iainana isan'andro, indrindra taorian'ilay fisamborana faobe na tonga ny olona tao an-Tatandratsy mieritreritra foana vao misy vahiny hoe isambotra indray ve ny dikany ilay zo maha olona iaina ohatry ny olombelona rehetrarehetra mihitsy ho an'ny ankabeazan'ny tokantrano tao an-Tatandratsy no tsy lavorary. Manga ny fotsiny moa zany raha miresaka zony ankizitsika hoe betsaka ny zanakavavin'olona tao tanàna rehefa voasambotra ny rainy, niditra-ponja ny rainy no lasa loham-pianakaviana tsy satry. Eritrereto zany zaza tsy ampitoana ny sasany na ampitoana ary fa miatrika adidy tsy mbola manandrefy azy. Ireo zany atao hoe sary tonga dia nanamarika rehefa miresaka an'ity fanadihadiana mahakasika ny Tatandratsy ity. Nisy solombavam-bahoaka tafiditra tao anatin'ity raharaha ity todika kely amin'ny ramatoa Antra Razafy-Manantsoa tsika mpisolo vava sady mpisolo vavam-bahoaka ihany koa. Resahana foana maître ilay hoe immunité parlementaire. Atraiza no ahafahana mahatonga ny hoe
tsy ho lasa immunité, impunité parlementaire ny immunité parlementaire. Ianao zay solombavam-bahoaka hatraiza sy hatraiza ny azonao hoe hatreto kosa izy a tokony ferana fa lasa mivadika any amin'ilay ratsy zay resahantsika foana lasa tonga amina tantara lava be ohatran'izao. Ny fomba fijeriko aloha zany hoe mampisolo vava anazy zany tsy miala mihitsy io satria mialohan'ny mahasolom-bavam-bahoaka anahy dia nanao asana mpisolo vava ela be. Io asana mpisolo vava io a mahita ny zavatra rehetra eo anivon'ny fitsarana. Tsy hoe voandroany no nisy kolokolo fa efa nisy kolokolo foana tany aloha tany. Fa le kolokolo niova ny degreny, ny ratsy le fitsarana zany. Zay lafin'izay amin'izay lafin'izay zany no hijerentsika anazy hoe na iza zany zay manao tsy mety eto amin'ny firenena dia misy fitsarana tokony tsara ara-drariny sy araky ny hitsiny eo amin'izay lafin'izay. Ny mahasolom-bavam-bahoaka tsy manala mihitsy ny zavatra nataonao eo lasa mety na zavatra efa tsy mety zao. Ny immunité parlementaire zany a voalazany anatin'ny lalam-pandrenana zany, voalaza anatin'ny fitsipika anatin'ny antemeram-pirenena zany. Fa le fomba fijery amin'ny fampiarana an'izany immunité parlementaire zay no mila mitovy daholo na ho anivon'ny fitsarana na ny solombavam-bahoaka na ny antemeram-pirenena na ny fiarahamonina mihitsiny. Satria tsy misy olona tokony alokaloka ao ambanina zay solombavam-bahoaka ny resako zany amin'izay lafin'izay. Fa rehefa misy zavatra tsy mety atao a dia ohatran'ny olona rehetra izany zay ny tokony misy, zay ny tokony ho izy zay. Fa tsy hoe manao ratsy ianao dia alokaloka ao ambadika izay immunité parlementaire zay. Manjary lasa fierenjolaza anatria mivava na lasa mi-entretenir mitaiza tsy maty manota zany. Dia izay zavatra zay ny tokony ialana mihitsy. Dia amin'ny fijery anankiroa, kasikety anankiroa izay entiko izay hoy aho hoe ny immunité parlementaire dia napetraky ny lalam-pandrenana tsara hoe ho an'ny solombavam-bahoaka misy dingana ny fanalana an'io zany raha ohatra solombavam-bahoaka am-perinasa izy. Misy dingana, misy pitsopitsony izay tsy maintsy arahana ao anatin'izay. Misy hoe rehefa tonga ny raha ao anatin'ny fotoam-pivoriana, ao anatin'ny session zany, session ordinaire na session fotsiny ny parlementaire, fotoam-pivoriana, sy misy hoe hors session amin'ny fotoana tsy mivory. Ireny zany a lalana andehanana na hoe misy ligne de conduite na ho an'ny fitsarana na ho an'iza zany a na ho an'ilay solombavam-bahoaka ao anatin'izay. Fa misy koa ao anatin'ilay hoe resaka flagrant délit. Io resaka flagrant délit io zany hoe tratram-bodimby io a samy manao an'ny fandikany azy interprétation-ny. Rehefa metimety anazy. Manapaka kely vatsy azafady. Nievokean'ilay kahana flagrant délit ny fitsarana atao fianarantsoa tamin'ity tranga ity dia nefa tsika niara-nahita tamin'ireny fa ilay délégation judiciaire ange tsy niatra tao anatin'ilay 520 andro tokony izy. Ka zay mihitsy tiako aviana hoe ny resaka flagrant délit io mila mampitovy fijery aloha na ny fitsarana na ny mpisolo vava samy manana ny interprétation sy fiarovany olona ao anatin'io fa ny voalazany lalam-pandrenana mazava tsara ange. Le resaka tratram-bodiomby flagrant délit zany hoe tena tratra ambodiomby eo izy manao an'ilay zavatra. Fa tsy hoe rehefa le olona tsy tratra eo fa témoignage no hoentina zany fijoroana vavolombelona no hoentina hoe izy nanome baiko na ianona no nanao an'izao a dia efa tsy flagrant intsony izy amin'izay fotoana izay. Misy fomba fijery mihitsy zany ka na ny fitsarana na ny mpisolo vava na le olona iarana fa indrindrandrindra hoe raha solombavam-bahoaka zay izy dia eo zany mbola hijerena ihany koa hoe solombavam-bahoaka iza le solombavam-bahoaka. Solombavam-bahoaka manohana fitondrana ve? Solombavam-bahoaka mpanohitra ve? Solombavam-bahoaka tsy miankina ve? Miasa daholo zany amin'ny fiainantsika ny contexte actuel. Zany rehetrarehetra zany a manasaro zavatra, tsy manamora zavatra zany. Manasaro zavatra be zany zavatra zany. Dia lasa misy olona bouc émissaire na misolo vaikany ankalana ao anatin'izay a lasa misy victime collatérale. Dia hita hoe ao anatin'ilay horonan-tsary na le fidinany fotony izay isaorana ny fa mijeran'ilay izy ianao dia hoe zavatra mety mitrangana amin'ny toeran-kafa izay tsy fantatritsika zany fa noho ianareo a dia fantatra ilay izy hoe izao kay ilay zavatra nisy tany tokoa. Dia rehefa mijery amin'izay ianao zany amin'ny fotsy miankatra dia hoe tsy mety izao zavatra mitranga izao a. Tsara aloha zany efa mampifantarana
fa fandraisana ndraikitra amin'izay arakaraka ny sehatra misy azy ny antemera-pirenena moa zany efa tsy solombamboaka ntsony le solombamboaka amin'izao a ny fitsarana manao ny asany araky ny tokony isy le ara-drarany sy araky ny hitsiny le olona victime mila fahasahina ihany koa milaza ny zavatra misy sy ny ainany ao anatin'izay mba tsy ho alaina tahaka any amin'ny toeran-kafana hoe lasa ahoana hoe zany hoe lasa hiverimberina any amin'ny toeran-kafa zao zavatra misy zao. Resiko kely izay fanamarihana ataon'ny maître anitra izay fa ianao nanao an'ilay izy tany fotony a mba tsy hiverenana izay indrindra any amin'ny toerana maro samihafa. Inona zany zavatra andrasantsika amin'ny fitsarana amin'izao zavatra miseho tany an-tatandrato zao? Le izy aloha zany angamba tena mpanitretela ny tenenana hoe tsy anjarako za mpanao gazety no hibaiko ny fitsarana amin'ny fanaovana ny asany satria naona tenentsika endrika fitsabahako amin'ny asan'ny mpitsara sy ny fitsarana zay. Misy ny lamina mipetraka amin'ny marepublika atsika izay mametraka hoe androm-panjakana toinona ny lanjan'izany fitsarana zany eto Madagasikara. Amiko ny mpitsara dia olona mahay ary mahafantatra ny tokony ataony. Ny olana eto amintsika mafy be ny tsindra kolikoly ary efa mamakalalina le izy izay ady amin'ny kolikoly zay aloha ny zava-dehibe voalohany indrindra fametrahana mangarahara ao anie zao olana anankiray hoe fantatr'ireo justiciable ireo olon-tsotra ao an-tata-dratsy ve hoe inona ny zoany rehefa tokony ho any amin'ny fitsarana izy atraiza mibaroto fa betsaka amin'ireo ngeny tsy mahafantatra an'izany andraikitra izy zay mpitsara rery ve mpisolo vava ve ny taizan'io fiarahamonina io taizan'ny olona io rehefa mitombo izay fahafantaran'ny olona ny zavatra tokony sitrahany amin'ny asa mahakasika vahoaka izay iveriko fa miena kokoa ilay kolikoly satria mety mba misy hena maso any ao anatiny ankoatran'ny ady efa atao isan'andro io zany izay ady tsy mora satria zao zavatra ataontsika izao ny mety azosokajeny hoe pitidrano kely ao anatin'ny ranomasina ihany zao no tena mariny. Io zany le izy hoe tsy hanome lesona mpitsaratsika tsy hanome lesona ny fitsarantsika fa tsy maintsy tsika aloha ametraka fitokisana hoe ry zoka ray amin'ireny mpitsara isany manaladidy anareo maninona kay tena mbola député io olona io tsy nietsika le délégation judiciaire latsaka député fanondroana izy rehefa tsy lany afaka niatrika ny mpitsaram-panao famitorana ange izy dia ny alohan'ny akarana teto mbola niantso tany Fianaratsoa manamafy ny procureur général fa anisan'ny olona hiatrika fitsarana no roa ambizato izany hoe ao ambadika eo zany azo atao ihany no mampiatra an'io zay le izy fa reny moa manahirany eto moa maître ihany ka sady solombavambahoaka hoe ny fotoana nanatotsanan'ireny fanadihadiana ireny ange mbola nalaza be le tena tao tsy mba zaza hoe izay tsy nanota taminareo no ka aoka hitorabato azy zay endrika mampalahelo hoe filohana androm-panjakana fantatra ihany koa tao anatin'ny setra fitsarana no miteny zavatra manomevahana tsy maty manota tahaka an'ireny dia tsy gago tsika ny amin'le fizarana faharoa mba samy te marary ny avany ka samy mba teo afaka na le olona justiciable zay efa ao anatina vulnérabilité extrême voafandrika ao anatin'iny varotra tanimbary andoavana LP rehefa avy eo zany zao fa misy tsy hipetraka ho mpanome lesona mpitsara sika tsy hipetraka ho mpitsara ny asan'ny fitsarantsika fa te hiantso ny feo fieritreretana fotsiny hoe ireny ny fanadihadiana ireny ny zava-misy mipetraka kely eo amin'ilay toeram-ponina ao atata-dratsy ve itsika na itsika mpanao gazety sy fiarahamonim-pirenena na solombavambahoaka na mpitsara dia misy ny teny malagasy manao hoe tsongoy fotena tsongoy fon'olona zay antso angamba anao azo atao hoe fanairana amin'le izy Ok maître anitra Razafy Magnantsoa mahasolombavambahoaka anao mahitatsika tranga hifandraisana solombavambahoaka hoe ao teo tafiditra anatina rarahana kolikoly amin'ny mahasolombavambahoaka anao ahoana zany mety hoe soso-kevitra na fomba entina na tsarana ny ady amin'ny kolikoly raha miainga avy ao amin'ny antenimieram-pirenena miainga avy amin'ny solombavambahoaka anankiray mba ahafahana miala amina tranga toy izao izay hatrehantsika anatin'ity 660 jours de peur ty ozy izy ilay article. Ny zavatra tsara ho fantatritsika foana sy tokony anentanana ny olona aloha zany dia mipetraka amin'le contexte général le zavatra misy amin'izao fotoana zao tsika. Resaka kolikoly ny resantsika dia samy miara-mahita daholo hoe efa mahazo faky io généralisé ny sehatra rehetrarehetra misy kolikoly ninona zavatra atao resaka fitsarana ny resantsika eto resaka vahoaka zay tsy manana tanana na tongotra fikirana amin'inona fa ao anatin'ny tsy fahalalana tanteraka
sy ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Ny resaka kolikoly a hitantsika zany hoe na tsy zavatra tsy tokony anaovana kolikoly ary dia lasa mandeha ho azy fotsiny hoe manao kolikoly. Ireo olona zay ireo fokon'olona ireo ataontsika hoe fokon'olona nge mino aho fa tsy mahafantatra ny zavatra tokony ho ataony sy ny zavatra tokony lalaka-leny. Fa rehefa misy miteny fotsiny mila mandovo olona ireo a dia mangataka fa fafana vonjy maika dia mandovo olona izy mivarotra fananana mivarotra tany sarobidy ho an'ny tatsam-pamokatra zany tanin-drazana zany tanim-bary zany amidiny zany. Le contexte général resahako io zany dia hoe le zavatra misy iainantsika mihitsy a no ohatra manosika ny olona andeha any amin'ny lalan'ny kolikoly. Dia mipetraka aty amin'ilay toerana solombavam-bahoaka indray aho zany hoe ny solombavam-bahoaka izay tokony miaro ny vahoaka sy mitondra tenin'ny vahoaka zany mahafantatra tsara hoe inona no zavatra mampalemy an'ilay vahoakany, inona no marary an'io vahoaka io. Raha any amin'ny toerana matetika be dia be any amin'ireny toerana any ambanivohitra ireny dia resaka tsy fandriampahalemana, resaka dahalo, resaka fanarota-pahefana, ny zavatra be dia be ny zavatra mitranga any. Dia rehefa misy ny zavatra mitranga dia tsy mieritreritra le vahoaka, le olona le tambanivohitra zany, le tantsaha tsy mieritreritra zavatra lavitra be fa miteny kely fotsiny zavatra teny kely fotsiny a dia mety hamoizana ain'olona. Mila mitandrina be zany le solombavam-bahoaka satria ianao zany toteny any ambanivohitra satria ianao hiverina fa tsy any ambanivohitra fa amin'ny vahoaka mihitsy ianao zany eritreretina hoe ianao solombavam-bahoaka dia tsy tokony misy erreur hoe anao fadisoana ianao amin'ny zavatra izay atao zany. Mila fitandremana be mihitsiny ka ny zavatra ho teneninao rehetrarehetra dia mety ho raisin'le olonao, le vahoakanao antendrony. Ka raha misy zavatra mitranga ohatr'izany dia tompona ndraikitra foana solombavam-bahoaka ao anatin'izay. Eo mantsy le zavatra miseho maître hoe rehefa hoe solombavam-bahoaka ianao dia ianao zany ray aman-dreny eo an-tanàna, rehefa ray aman-dreny ianao tsy azo totoinona na mety na tsy mety ny ataona. Ka izay mihitsy manamafy le zavatra resahako aminao zany hoe mila fitandremana be zany. Ny solombavam-bahoaka zany dia mipetraka foana amin'ny toerana vahoakanao ianao satria ianao vahoaka aloha. Ianao no fisafidian'ny olona rehetra hitondra ny tenin'le vahoaka miaraka aminao. Ny tompony zany dia hoe ianao lasa solovavandreo vahoaka reo. Dia ny zavatra misy rehetrarehetra mila hitandremana be satria ny zavatra kely volo mandafo mivositra hozy izy fa zavatra teny kely, ny zavatra fihetsika kely dia raisin'le vahoaka izay nifidy ianao na tsy nifidy ianao ary fa inona anay manam-pahefana, inona ny solombavam-bahoaka anay. Ny zavatra misy zany dia hoe tao amin'ilay toerana ve ny contexte-n'ilay resahako hoe nisy tsy fandriampahalemana ve tao, nisy zavatra narary an'ireo vahoaka ve tao, efa maimbo-rà ve le vahoaka, efa le fitaizainan'le vahoaka zany rehefa arangenao foana ohatrany hoe rangitina foana zany le hoe mila miaro tenitsika, mila manao an'izao tsika manao an'izao. Raha vao misy occasion anankiray dia efa io tsy tananao zany rehefa folle tsy tananao zay zavatra zay ary tsy voasakanao a rehefa tonga amin'le zavatra anankiray le resaka fitsaram-bahoaka. Mila mitandrina be zay zavatra zay no mahatonga an'ilay miteny hoe ny solombavam-bahoaka dia tena hoe mijanona maha-solombavam-bahoaka anazy aloha. Indraindray koa nge mety misy intérêt koa anatin'izany, tsy amin'ity katy misy intérêt-any manokana koa anatin'izay. Misy zavatra harovana ao anatin'izay. Misy zavatra izay tsy fantatritsika na tsy sahin'ny olona tenenina ao anatin'izany. Dia zava-doza miseho rehefa ohatran'izao. Fa ny fitsarana amin'izay rehefa mahita an'iny a dia ny anazy arakaraky ny fijoroana vavolombelona, ny pirofo izay entina eo a ny tsarana an'ilay olona. Marina indraindray misy tsindry, indraindray misy intérêt koa ho an'ny mpitsara manokana fa za tsy miteny hoe ilay fitsarana fa mety mpitsara ihany koa za. Miditra le kolikoly eo. Dia miditra amin'izay izay hoe rehefa misy ny zavatra ngeza be ohatran'ireny zany hoe olona be dia be migatra. Dia efa misy mieritreritra efa miketriketrika be hoe vola be reto raha mangataka LP dia efa zao ny vidiny fois X. Efa tonga zany dia miketriketra be azo vola be amin'ity. Dia ny rabateur koa anatin'izay koa dia efa mijery fotsiny dia efa manantona ny fianakaviana dia misy anankiray mena mahazo liberté provisoire mahazo fafana vonjy maika eo
dia indray avy eo manao mapita manao debouche ray hoe nahazo fafana vonjim-baika rana fa ianona tonona dia hirakiraka iny zany le hirakiraka amin'izay eo dia mandeha amin'izay zany mikasika an'iny fanaovana marina kely satria somary saropadina izy fa rehefa nanontaniana ny tony mpamanolalana ambony tao fianaratsolo aloha zany dia nilaza hoe mbola zava-misy zany amin'ny tribonaly ny fisindravateur ny afatra moa mazava hoe miezaka ihany koa fitsarana na zany naty zany misy petadrindrina ny fitsarana sasany eto Madagasikara milaza hoe areny birao ary iny le nyteneko teo zava-dehibe ny fanomezana torohay an'ireo mpampiasa ny raharaha fitsarana hoe aiza ny varavarana tokony hidirany farafaratsany zany mba mampiena n'izay irika amin'ny fisian'ny mpanera sy ny rabatery ny livon'ny fitsarana zay. Ny zavatra tokony atao zany hoe solombavambahoaka mila manampy ny vahoaka mihitsy amin'ny fampalalana ny lalàna ny zoany ireo zany tena hoe misy ina moa zany sensibilisation éducation fa ny olona any amin'ny toerany tany lavitra andrina dia matahotra miditra birao matahotra miona amin'ny olona vaovao ny olom-panjakana atahorana dao zao rehetrarehetra zao solombavambahoaka akaiky ny vahoaka dia tokony miezaka daholo mampahalala ny olona amin'ny lalakale fa indraindray moa tsy izay ny zavatra misy fa tena zavatra hafa mihitsy dia lasa jamba zany tsy mifampitatana loatra tsy jamba teny hoe mifampitatana mihitsy za fa lasa tena hoe jamba tsy malala tsy mahita nininina mihitsy reo olona misy fanararotana ihany koa anatin'ilay izy zay fahatsambahany olona zay mantsy misy manana tombontsoa anatin'izay hoe mijanona amin'iny toerana iny le vahoaka dia zay tiana hanaovana anazy ao anatin'izay. Tapitra ihany koa ny fotoana sy ny resadresakitsika teto amin'ity toerana ity mbola maro ny zavatra azo resahana fa manome fotoana anao indray manaraka niaraka tamintsika teo raha matoa anitra Razafy Manantsoa solombavambahoaka lany tao amin'ny boribory tany voalohany saotra anao maître saotra ny faha ihany koa nitondra sy namakafaka tato anatin'ity fanadihadiana fanatsika fonana ity izay famoto ny andatsoratry ny malina nitondra antsika tato anatin'ny fanadihadiana nentina tany Antatandratsy atsika nentina tany ihany koa isika rehetra mba hahita ampahafantatra ny zava-misy izay moa tanjona voalohany atao anatin'ny malina mba ho fantatry ny rehetra ny zava-misy momba ny raharaha kolikoly eto Madagasikara. Manome fotoana anao indray amin'ny manaraka veloma tompoko.